Adonai. Alléluia. Adonai. Alléluia, alléluia. Mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alarobia 10 ny volana janoary 2024. Ry ava-malala tompo, anio aho dia anambara aminao ny amin'ilay teny anankiray izay nomeny fanahy masina momba ny amin'ny zavatra tokony hitandremantsika amin'ity taona vaovao ity. Horaisiko le verset ao amin'ny bokin'i Joela anio, izay nomeny fanahy masina antsika zany tamin'ny fiandohan'ny taona teo. Ry havana, misy témoignage kely ataoko ao anatin'izay. Noho ny fahalehibiazan'Andriamanitra izany dia isaorantsika azy mbola ahafahantsika manao izao fotoana izao, satria manomana antsika foana ny Tompo. Ka manasa anao Tompoko hiara hivavaka amiko alohany andraisantsika zany ny tenin'Andriamanitra sy ny tiany fanahy masina ambara amintsika. Hiara hivavaka isika Tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao. Eny Adonai ianao lay Andriamanitra, lay Alpha sy Omega, ianao no fiandohanay, ianao no mihazona izao rehetra izao ray io, ka misaotra anao izay, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao, ka hanandratra anao indray aho Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao. Misandrata Tompo, misandrata eo anatrehan'izao tontolo izao, satria ho avy ianao hampiakatra anay olona ho tsiraray avy. Jesosy oka ny fanahy masinao hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia hietry angina eo anatrehanao. Ary oka koa ianao fanahy masino no hikasika ny olona ho tsiraray avy, satria ianao no miasa, ka raha miasa ianao dia tsisy miasakana. Jesosy oka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako sy ny olona ho tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ka amin'ny anaranao Tompo no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, dia roahako amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta. Tsy anankely, tsy anapahefana aminay nareo, dia adorana amin'ny ran'i Jesosy. Tsy ambinina aminay nareo, fa afatotra amin'ny ran'i Jesosy ary atsipy any an-davaky ny elo mandrakizay. Tsy manankely, tsy manapahefana aminay nareo, fa entin'ny rivotra toy ny lavenona ny asa maty Satana rehetra, dia tsy ambinina aminay nareo. Zana-tsipika izay alefan'ny Satana dia tsy ambinina, fa miverina ny tany foana toy ny lavenona izany. Ka misaotra anao Jesosy satria ny ranao dia manda afo manodidina anay, ka rakofy eo ambany tanamaherinao izay Jesosy malala misandrata Tompo, misandrata Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao. Tompo, afeno eo ambany tanamaherinao misaotra Tompo. Izao dia netry tena mandrakariva eo anatrehanao, fa ianao kosa Tompo no ambarako eran-tany raha mbola velonaina koa aho. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny teny nolazaiko tery am-piandohana dia momba ny amin'ny teny fanahy masina anankiray izay nomeny antsika ho an'ity taona vaovao ity. Ilay verset ao amin'ny bokin'i Joela zany nomeny fanahy masina zany izy io. Joela 3 efa novakiko teto ihany tamin'ny video anankiray teo aloha zany momba ny amin'ny teny fanahy masina. Andao raisitsika io dia horaisitsika zany ny verset anankiray hafa na roa zany izay nomeny fanahy masina zany anambarana ihany koa zany ahafantarantsika bebe kokoa ny fahalebiazany. Joela 3:1 ka hatramin'ny 2 ihany no vakiantsika. Dia misy mitovy amin'io ihany koa zany ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Ho vakiantsika ihany koa rehefa avy eo 2 ny any amin'ny asan'ny apôstôly. Dia horaisitsika io rehefa avy eo. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rehefa afaka izany dia anjotraka ny fanaiko amin'ny nofo rehetra ao, dia aminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, anonofy ny zoky olonareo ary ahita fahitana ny zatovonareo. Ary na dia ny mpanompo lay
sy ny mpanompo vavy aza amin'izany andro izany dia anjotrahako ny fanaiko. Amen. Ry havana, tonga dia raisitsika aloha le ao amin'ny bokyny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly 2 andin'ny 7:10 no raisitsika ka hatramin'ny andin'ny 7:10 ihany. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, no anjotrahako ny fanaiko amin'ny nofo rehetra. Ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy dia aminany. Ny zatovonareo dia ahita fahitana. Ny lahy antitrareo dia anonofy. Ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia anjotrahako ny fanaiko amin'izany andro izany ka aminany. Amen. Aleloia. Ry havana, io teny io zany ato amin'ny bokon'ny Joela izy io no nomeny fanahy masina tamin'ny voalohan'ny taona. Raha nanome an'io ny fanahy masina dia ny teny izy hoe, hoy ny teny fanahy masina hoe, ohatraohatra zao ny zavatra nyteneniny ahita ny fahalehibiazan'ny tompo isika rehefa tena manatona sy mitady azy mila mandeha amin'ny fahamasinana sy fahamarinana tanteraka. Amen. Zay zany no teny nambarany fanahy masina zany tamin'ny voalohan'ny taona. Isika izany tena hoe ahita tokoa ny fahalehibiazan'ny tompo. Aleloia. Eny tompoko, tena marina izany. Satria araka ny tenin'Andriamanitra eto dia tonga ny fotoana efa tonga ankehitriny. Satria tao amin'ny bokyny Asan'ny Apôstôly dia efa lasa Jesosy tany an-danitra. Fa ireo apôstôly no tety ambonin'ny tany, isika koa ety ambonin'ny tany. Dia niseho ilay fahagagana voalaza tany amin'ny bokyny Joela. Ato amin'ny bokyny Joela izy dia miteny ten'Andriamanitra hoe rehefa afaka izany dia anjotraka ny fanaiko amin'ny nofo rehetra ao. Dia aminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, anonofy ny zoky olonareo, ary ahita fahitana ny zatovonareo. Amen. Ry havana, tena efa tanteraka izany ankehitriny. Ndraindray ny ray aman-dreny sasany na koa zany ny olona hafa dia tsy mino ny fahagagana ataon'Andriamanitra amin'ny ankohonany. Ndraindray raha miteny mitsy amin'ny zanaka hoe aza miteniteny foana, tsy marina zany. Ry havana, mitandrema fa tena avery anao raha tena manivaiva ny faminaniana ny fahagagana izay asehon'ny tompo ianao. Mila mitandrina ihany koa anefany, satria eo ihany koa Satana maka fanahy. Izy ihany koa zany dia manao fandrika mampanofy ary ilay nofy ataony dia fantatra mihitsy hoe nofy tsy avy amin'Andriamanitra. Ary fahitana dia Andriamanitra no mampiseho fahitana. Fa i Satana dia izy dia mangala tahaka ary zavatra ratsy no tetehiny. Fa mila zany isika tena hoe mahatsapa mihitsy avy amin'Andriamanitra vasa tsia. Ary na ny olona aza izay mivavaka ho anao na izay fiangonana andehananao dia mila mitandrina ianao tompoko. Mila mitandrina tena mafy dia mafy. Satria efa amin'ny andro farany isika izao. Misy ny manao fahagagana nefa tsy avy amin'Andriamanitra izany, fa i Satana no manao fahagagana mba anapotehany ianao, angalarany ny fanahinao. Mila mitandrina isika tompoko. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara tsara fa anjotraka ny fanainy amin'ny nofo rehetra Andriamanitra. Ary aminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, anonofy ny zoky olonareo, ary ahita fahitana ny zatovonareo. Aleloia. Tsara be izany tenin'Andriamanitra izany. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza amin'izany andro izany
dia anjotrako ny fanaiko. Amen. Ao aorianan'io raha mamaky ianao okanao andray ten'Andriamanitra dia manambara ny amin'ny fahagagana izay iseho eny amin'ny raha ho any lanitra zany, eny amin'ny lanitra ambony alohan'ny tompo ho avy, satria efa ho avy Jesosy. Dia izay no mahatonga ny zavatra maro efa misy hitantsika amin'izao. Raha ohatra olona anankiray tsy avy amin'ny tompo dia olona mivavaka amin'ny razana izany, mivavaka amin'ny statut izany. Mbola ho avy ny fotoana anambarako momba ny amin'izay, satria nomeny tompo ny teny koa ny ao amin'ny Salamo 7:7 momba ny amin'ny Andriamanitra kely izany. Tena tsy tian'Andriamanitra mihitsy io, tena fahavalon'Andriamanitra ary fahavalontsika ihany koa. Raha vao ohatra manona hoe razana dia hoe manona koa hoe Andriamanitra, tsy azo afangaro ireo. Ny maty dia maty ary tsy manana valim-pitia intsony. Mila isika mitandrina tompoko, tena mitandrina eo anatren'Andriamanitra. Dia atao amin'ny asan'ny apôstôly dia ito tantara ito oka ianao ny hamaky raha ohatra mbola tsy fantatrao ny tantara, dia ireo mpianatry ny tompo zany zareo niandry ny fanahin'Andriamanitra ilatsaka amin'izy ireo alohan'izy ireo andeha anao ny asan'Andriamanitra. Dia tao anatin'izay dia tonga ny fanahin'Andriamanitra nilatsaka teo amin'ny isam-batan'olona izany, tahaka ny lela afo zany izy io noho ny nilatsaka izany. Voalaza ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny 7 ary nisy lela maro mitarehina afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka taminy izy rehetra isan'olona. Amen. Ry havana, isan'olona. Andriamanitra dia manome ho any isan'olona tsiraray avy, fa tsy hoe kory hoe any hafa ho anao, ny anao hafa, ny ay hafa. Zay zany no fataon'ny tompo. Arakaraka ny hitadiavanao an'ny tompo bebe kokoa no ahitanao azy bebe kokoa. Izay kosa arakaraka ny hitadiavako azy bebe kokoa no ahitako azy bebe kokoa. Dia ao anatin'izany fiainana, fahamasinana sy fahamarinana, araka ny teny izay nomeny fanahy masina. Satria raha ohatra isika mitoetra ao anatin'ny ota dia tsy ahita mihitsy ny tompo, fa ho vizaka fotsiny ihany amin'ity tany fandalovana ity. Ry havana, manamarina ten'Andriamanitra amin'izany, satria ireo mpanompon'Andriamanitra maro izay voalaza anaty baiboly hatrany am-piandohana dia olona nandeha araka ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Tsy azontsika atao zany ny manao hoe ampovoany. Rehefa ao amin'ny tompo isika dia ao amin'ny tompo, rehefa tsy ao amin'ny tompo dia any Satana. Ry havana, ny ten'Andriamanitra eto ato amin'ny asan'ny apôstôly 2:7-20 dia ipetera no ny teny an'ireo olona izay niome, satria nisy ny niome ary ny teny ihany koa hoe mamondy vai mamy ireo. Ry havana, misy ny maniratsira ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Mila mitandrina mafy isika. Efa lasa teto ny tompo, nefa ny tonga ny fanahy masina tonga tamin'izy ireo. Oka isika antany tsara any tompo, satria sao dia ao anatin'ny olona maniratsira ianao. Engane mba tsy ao anatin'ny maniratsira an'Andriamanitra ianao, fa tena hoe matoky ary mino ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Aza matoky olona hoe iny pasteurana iny, na hoe iny bishop iny, na hoe iny profeta iny, na iny profetesy iny, hoe any aminazy no misy fanamasinana. Ny tompo ihany tompoko no manamasina. Aza mitoky amin'ny olona ianao, tadiavo ny tompo, satria voalazany ato amin'ny teniny ao amin'ny Jaona 4:4. Ndao vakintsika io Jaona 4:4 7:20 ka 4:20 dia amin'izao andro farany izao zany dia hoy ny teny ao vakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana,
satria ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Ry havana, tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Isika izany zay vao miainao antsika Andriamanitra, satria voalaza tsara fa Andriamanitra dia fanahy. Ary ankehitriny izany efa tonga zany ny fotoana ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Aleloia, aleloia. Ry havana, tena fifaliana izany, fahasambarana ny mivavaka amin'ny ray. Rehefa tena feno ny fanahy ianao, raha vao mare ira ianao, ira fideranan'Andriamanitra, dia tonga sahady ny herin'ny fanahy masina ao anatinao, amelombelona ny fanahinao. Rehefa tena ao anatin'ny fanahy ianao, ry havana, mila ianao mitady, ianao manokana izany, mitady mba hiaona bebe kokoa amin'ny tompo. Voalohany aloha dia miala amin'ny ratsy rehetra, misaraka amin'ny asany nofo. Zay vao ho tanteraka izany. Tenin'Andriamanitra anankiray nampatsivy fanahy masina ahy teo dia ilay Kornelio, tantaran'ilay Kornelio. Asa nafatatrao io tantara io na tsy? Ato amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly toko 10. Io olona io dia olona tena natahotra an'Andriamanitra. Izany no ilain'ny tompo amintsika manomboka amin'ity taona ity. Olona matahotra an'Andriamanitra. Ilay Kornelio dia kapiteny tamin'ny antokony miaramila antsoina hoe Italiana izy. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 10 afaka hovakinao ny tantara. Fa tonga dia raisiko eo amin'ny 2 sy 3. Voalohany aloha, zavatra ambarako aminao dia izao. Ity tantara ity dia efa lasa Jesosy any an-danitra. Izany hoe mbola mampiseho fahagagana foana zany ny tompo. Aminao, amiko, raha tena mino ianao, raha tena mitady azy ianao, raha misaraka amin'ny ota ianao, dia aoka ho tsapanao hoe ito tantara ito ane ka efa tsy teo intsony hoe Jesosy. Ho anao izay tsy mino, be dia be ny tsy mino ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Mampalahelo, ianao no mampalahelo, fa tsy ny tompo mihitsy, satria ny azy efa vita ny asany. Fa isika no mila mitady azy, mino izay nataony tompo. Vakintsika ny teny Asan'ny Apôstôly toko 10 andininy 2 ka hatramin'ny 3. Hoy ny teny hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy. I Kornelio zany io sy ny ankohonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka mandrakariva tamin'Andriamanitra. Ary nahita miharihary tamin'ny fahitana izy rehefa tokony ho tamin'ny ora 7 atoandro, fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao an-tranony ka niteny taminy hoe, ry Kornelio, 4 toizako ihany noho nibanjina azy izy dia raiky tahotra ka niteny hoe, ahoana tompoko? Dia niteny taminy indray ilay anjely hoe, nivavaka ataonao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Aleluia, aleluia. Ry havana, nahita tao anatin'ny fahitana ilay kapiteny Kornelio nahita fahitana miharihary, nahita anjelin'Andriamanitra. Ry havana, tsara ny tompo, ary tena marina tokoa fa mahita fahitana isika rehefa tena ao amin'ny tompo. Efa maro ny video lasa any
afaka miaino ianao. Ry havana ny anjely ny tompo no tonga ny teny tamin'ny Kornelio teto. Afaka vakianao ny tantara. Izay fahalehibiazan'Andriamanitra izay no tia ny fanahy masina ho raisitsika anio. Afaka manao fahagagana aminao koa ny tompo. Rehefa tena vonona ianao hisaraka amin'ny ratsy rehetra. Ry havana tsy moramora ny lalana, fa aza kivy, fa mijoroa, mivavah, ao ka tena hoe iorina tsara ao amin'i Jesosy. Ijoro vavolombelona foy aho. Tamin'ny ndaso jereko ny daty tamin'ny Talata 24 volana Desambra zany vao tsy ela zany satria tsika zao mbola voanendoa ny taona, mbola vao 10 ny volana Janvier sika anio. Dia tamin'ny Talata izany 24 ny volana Desambra zany dia raha nivavaka aho zany ny alina tamin'io fotoana io, zany hoe izarery zany tamin'ny fotoam-bavako zany ny alina. Dia teo am-pandolena nivavaka aho zany dia nangataka tamin'ny tompo hoe ohatraohatra zao zavatra noteneniko hoe te ahita aho zany ilay anjely miaro ahy zany. Satria tsinona mahatonga miteny zany ambarako aminareo efa nahita fahitana aho tanatin'ny nofy izany naseho an'ny tompo ahy efa any amin'ny témoignage ihany anjely ilay miaro anay atao trano izany. Dia nangataka tamin'ny tompo aho zany tamin'ny fotoana io hoe te ahita aho tiako zany raha seho an'ny tompo amiko zany ilay anjely miaro ahy. Ry havana, indraindray isika mangataka zavatra tsy takatra heverina. Dia ny teny ohatraohatra zay tamin'ny tompo zany, tamin'ny fanahin'ny tompo. Dia no nefa niady zany tanatin'ny vavaka. Satria rehefa mivavaka isika dia mila zany isika miandry ihany koa miaino. Fa tsy miteny foana, fa mamela ihany koa zany ny tompo amaly. Ny fanahy masina amaly ny teny izay ambarantsika. Amen. Dia no ny efa niaino zany miandry any tompo zany amaly ahy, ny fanahin'ny tompo. Dia hoy ny fanahy masina miantso ahy. Aleloia. Hoy ny fanahy masina miantso ahy. Tsy zakanao ny ahita izany. Zay ny nambarany tamiko. Tsy zakanao ny ahita izany. Hoy ny fanahy masina. Dia no ny aveo izy ny teny hoe impressionnant. Impressionnant. Zay zany no teneny taminahako. Dia no nefa vita zany ny vavaka nataoko dia notapeko tao amin'ny internet zany hoe azahoako tsara ny tena dikany tsara zany ny tiany ampafantarinay. Ry havana, satria na dia fantatro ara ilay teny amin'ny teny vazaha dia notaritiny fanahy masina aho amin'ny fantatra bebe kokoa. Dia hoy ny teny amin'ny fandikana azy amin'ny teny vazaha zany hoe grandiose, imposant, massif, majestueux, formidable. Ry havana, dia nampafantaro fanahy masina tamiko hoe tena ngeza be. Zany hoe tsy ho zakany nofiko amin'ny maha olombelona. Tsy ho zakako ny ahita azy fa zavatra tena hoe lehibe, tsy takatra heverina. Zany hoe ny dikany izany rehetra izany dia hoe mahavariana, mampitolagaga, goavana, malaza, lehibe, ary tena hoe tsy ho takatra heverina izany. Ny fahalehibiazany masifa zany, zany hoe tena hoe mahatalanjona ny hijery azy. Ry havana, formidable, zavatra tsara tsy ampoizinao mihitsy zany ny ahita zany eo masonao, eo alohanao. Zavatra mahafinaritra, zavatra mahatolagaga, tsy takatra heverina, majestueux, zavatra lehibe tsy
takatra heverina goavana masifa ary tena hoe tsisy toy izany. Ry havana, tsy ho zaka ny nofontsika kely sy bitika izany, nampafantary ny fanahy masina ay izany. Tsy ho zakantsika ny hijery ny anjely izay miaro antsika. Ny fahalebezan'Andriamanitra dia tsy takatry ny saintsika heverina. Misy anjeliny lanitra miaramila an'Andriamanitra ane tompoko no miaro antsika zanak'Andriamanitra. Ka ahoana no mbola anotantsika ihany amin'ny fiainana maloto? Ka ahoana no mbola asaintsika ihany manota sy miaina ao anatin'ny faharatsiana isan-karazany? Ry havana, tsy afaka iarontsika ny anjelin'Andriamanitra raha mbola tsy misaraka amin'ny ota isika, satria Andriamanitra dia masina ary ny anjeliny dia masina, ary isika tokony ho masina tahaka an'Andriamanitra raintsika masina. Ry havana, mahereza tompoko, tiantsika ny tompo, miova, miala amin'ny ratsy, dia areny fanahin'ny tompo ianao hiteny aminao, ary koa ahita fahagagana, fahitana ary nofy no asehon'ny tompo aminao rehefa tena ao amin'ny tompo ianao. Ry havana, efa tonga amin'ny andro farany isika izao, tahaka ny teny izay novakiantsika tao amin'ny asan'ny apôstôly izay voalaza koa any amin'ny bokin'ny Joela mpaminany. Ry havana, tiantsika ny tompo, maminy isika, aza miazona izao tontolo izao, aza mitoky amin'ny olombelona. Ray ihany ny raintsika dia ilay ray any an-danitra. Aza milaza ho rainao ety ambonin'ny tany, fa ny tenin'Andriamanitra manambarana izany. Mitandrema tompoko, arovy ny fanahinao, mba tsy ho very any amin'ny afobe. Ry havana, izay nenio mahereza tompoko, fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto indray aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Voninahitra aneo an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.